ny afatra ho antsika ry havana amin'izao andro tsopily zao a natoka antsika ho an'ny batisa sy ny vita batisa dia azo fitinina tahaka izao hoe iaino ny batisanao, iaino ny batisanao, iaino ny batisanao. Misy ady mangotraka, ady tsy misy farany kasika ny hoe tokony atao batisa ve ny ankizy sa ny olon-dehibe ihany no tokony atao batisa. Ry havana malalo amin'ny tompo a, faux débat zany. Soratra masina dia ahitana azo roa. Ka ny problema tsy hoe ataovy batisa ny ankizy na andraso efa lehibe izy. Ny problema ry havana dia hoe iaino a ny batisanao. Misy olona atao batisa lehibe, efa olon-dehibe, matsiaro saina tsara, manapa-kevitra amin'ny fandresen-dahatra, tsy miaina ny batisa. Izay no mahatonga antsika hiteny hoe iaino a ny batisanao. Donc hijery kely texte momba ny batisa sika ato ny fahamarinana voalohany a, satria aladiny batisa ato hisotro fitiavana, Romanina 9:9. Toko fototra, toko fototra amin'ny fampianarana batisa. Manan-karena ilay fampianarana batisa raha anao séminaire tsika na hoe herinandro ary tsy ho lany mihitsy izay tena leo hevitra maro sosina momba ny batisa, fa nitsongaina manokana ty Romanina 9:7 ty a. Nde raha antsika mamaky izany amin'ny anaran'i Jesosy, tsy fantatrareo va fa na iza isika no efa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesana. Tsy indrin'ny pasteur hoe natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy, natao batisa ho amin'ny fahafatesana. Ny fahamarinana ry havana izay tian'ny soratra masina ampatsevina antsika dia hoe isaky ny manao batisa eto sika, ka hoe manao batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka, dia manao batisa ho amin'ny Kristy, ho amin'ny Kristy, manao batisa ho amin'ny fahafatesana. Zany hoe mandropoka le olona atao batisa anaty ràn'i Jesosy, mandropoka le olona atao batisa anaty ràn'i Jesosy. Zany lazain'ny apôstôly Paoly eto ry havana. Ka hita amin'izany ry havana fa raha famantarana ny rano a, tsy le abetsahan'ny rano eo, le rano atentina kely eo amin'ny ohatra ny aty amintsika, na le batistera na le piscine na le ony, ny zava-dehibe, le hevitra raha-panaraka ny ambaran'ny soratra masina hoe isaky manao batisa sika dia mandropoka an'le olona atao batisa anaty ràn'i Jesosy. Dia petraka le fanontaniana hoe fa maninona tokony haropoka anaty ràn'i Jesosy le olona, ny olona atao batisa na ny mpino zany. Jerentsika ny Marka 2:2 ry havana. Marka 2:2 andininy 17 teny fantadaza izy ity. Marka 2:2 andininy 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Raha aranare zany Jesosy dia nanao taminy hoe tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody fa ny marary, tsy tonga hiantson'ny marina aho fa ny mpanota. Tsy tonga hiantson'ny marina Jesosy fa tonga izy a hiantso any mpanota zany. Le marina eto a hoarina amin'ny olona salama, le mpanota eto a hoarina amin'ny olona marary a mila dokotera. Zay le izy. Za mampanota zany a mila dokotera. Fa ny mampiavaka an' Jesosy ry havana dia sady dokotera izy a no fanafody,
sady dokotera izy milaza hoe manao diagnostika enao solofo mpanota marary ianao fa zao koa nolazaiko anao solofo a ny rako a no fanafody a manasitrana anao amin'io areti-pahotany io zay le izy ry havana ny rany a no manadio a manasitrana amin'io a areti-pahotany io tanareo zany zazakely tsy mety mangina zany mpanota zany ary ny zaza tsy ho izy manokana fisana lady eto mitabadaba foana le zaza mila jerentsika kely am'izay zany le marque le mampanota azy a io tsy mbola mijangajanga io tsy mbola manao fausse facturation ohatran'izany a fefa rebelle io zany mahatonga azy mitomany miandatra ohatran'izany le ota égale rébellion amin'Andriamanitra rehefa ary zay no andropohana le olona anaty rany Jesosy anasitranana azy amin'ny aretin'ny fahotana ary zany mahatonga rehefa akambatsika Romanina toko 1 akambatsika Marka toko 2 zay mahatonga atsika ato isotro fitiavana mpianatra hoe ry havana malalo amin'ny tompo asangatahan'andro tsongo rehefa anaovana batisa zaza io zaza marary io voaterako io zaza mena vavy io dia zavatra marary ny areti-pahotany io na iza amintsika reto ry havana mananjanaka marary na samy miasa ary papa miasa koa mama tsisy mifanjana zany hoe aloha marary on'le zaza aloha iandry amin'ny weekend fa tena mbola tototra aloha iandry amin'ny krismasy fa am'izay malalaka koa congé miazakazaka ianao hoe za ke lasa itsorika any ampianarana fa marary on'le zaza tsy rehefa tsy manao an'izay ianao dia melohan'ny lalàna hoe assistance non assistance à personne en danger tsy manao batisa zaza ianao ry havanao fangatahanao andra aloha mitsingery taona aloha le bebe koa c'est de la non assistance à une personne en danger spirituel mazava le tenin'Andriamanitra ry havana marary io zaza io ary ny fitiavana an'le zaza ny sens de responsabilité amin'le zaza tsy angatahan'andro a ny batisa ary zay mahatonga le ohatra ampiasaintsika toy isotro-fitiavana hoe raha teraka latsinainy le zaza ka mivoaka somatsara ny maternité larobina lakamisy ka en forme lahady azy azaka izao ary boy aty anaty rany Jesosy amin'ny alalan'ny sakramentany batisa io alahady io zany ry havana ny fampiarana soratra masina zany fa tsy hoe zay mbola no fety be fa io ny zafy kely ny dadabe voalohany sy ny karazana tsy fahatakarana soratra masina zany ry havana tsy fahatakarana soratra masina ary misaotra ny tova taona vitsivitsy zay no namerimberenana zao fampianarana zao saotra ny tompo efa nisy vitsivitsy teny tondra ny zana teto koa ny alahady voalohany tamin'ny alahady voalohany tao amin'ny fiainan'io zaza io zay zany ny zavatra voalohany hoe iaino ny batisanao aza mangatakandro amin'ilay batisa fa hoe fanasitranana anao amin'ny areti-pahotany io Lioka toko 9 Lioka toko 9 ny fahamarinana faharoa ry havana ho an'ny olona zay hoe te iaina manapa-kevitra iainan'ny batisany dia zao le fahamarinana faharoa zany hoe ankatoavy amin'izay Jesosy ankatoavy amin'izay Jesosy dia ny teny tsotra teny mazava raha tia ianareo dia hitandrina ny teniko Jaona 14:23 raha tia ianareo dia hitandrina ny teniko Lioka toko 9 andiny-fa-9 amin'ny anaran'i Jesosy ary nahoana ianareo no miantso aho hoe tompoko nefa tsy manao zay lazaiko tsy manao zay lazain'i Jesosy ianao satria tsy tia azy ry havana tsisy mahafantatra an'izay anim-ponao any Andriamanitra rery fa raha hitan'ny fiangonana ianao tsy mitandrina ny tenin'i Jesosy égale tsy tia azy zany ianao tsy tia azy zany ianao ary ny tena problema ozy izy
rehefa tsy mitandrina ny teny ianao, ny tenin'i Jesosy ianao, dia manana fitondran-tena fiainan'ny olona adala. Fiainan'ny olona adala. Aiza no ahitana izany adala izany rehefa? Aiza no naterina izany adala izany? Eny an-janamasina. Eny an-janamasina. Zay le izy. Ianao malala, misy zavatra hita amin'ny fiangonana satria mifanerasera eo tsika. Fa ianao malala ao am-ponao lalinao hoe wow, eto mbola tsy ohatran'ny adala. Aterina eny an-janamasina. Fa maninona ianao no ohatran'ny adala hoy Jesosy? Ary arak'ilay fampianarantsika ty sotro fitiavana, ny tenin'i Jesosy dia ilay teny hita ato amin'ny Baiboly. Fa araky ny fampianaran'ny pastera Rabe Manaka amin'ilay katekisma any dia iza, ny tenin'Andriamanitra koa dia eto amin'ny rafim-piangonana, amin'ny fandamina-piangonana, na tsy tanteraka aza ilay izy. Fa maninona no oharina amin'olona adala? Satria makarisika izy ho amin'ny fiainany. Makarisika izy ho amin'ny fiainany. Satria nahoana? Tsy maintsy ho avy ny tondra-drano hoy Jesosy ao amin'ny fiainanao. Ary amin'izay fotoana izay, hiozongozona ny fiainanao. Tsy maintsy hisafoaka ny rika hozy izy Jesosy ny fiainanao, ny fiainan-tokantranonao. Amin'izay fotoana izao, amin'izay fotoana izay, ianao izay tsy nankato ny teny, ianao no vomafy, hiozongozona ny finoanao. Zay ilay izy ao. Ianao tsy mankato ny tenin'Andriamanitra, ianao ihany ny vomafy. Rehefa ho avy ny rivotra mampivadi-po, matahotra ianao fa ohatran'ny hirodana ny fiainanao, hirodana tokantranonao. Adala isika rehefa tsy mankatory havanao, ary mampiditra fahavoazana ao amin'ny fiainantsika. Efahintsika izao fa mahasoa antsika manao teny averina. Saraiko aminareo ty tenina mpanompon'Andriamanitra ty. Mialatsiny fa ataoko amin'ny teny frantsay aloha izy. Tu m'appelles maître, mais tu refuses de m'obéir. Ne me reproche pas de te condamner. Tu m'appelles Seigneur, mais tu ne me sers pas. Ne me reproche pas de te condamner. Tu m'appelles vérité, mais tu ne me crois pas. Tu m'appelles pain, mais tu ne te nourris pas de moi. Tu m'appelles chemin, mais tu refuses de m'emprunter. Tu m'appelles vie, mais tu refuses de vivre de moi. Alors, si je te condamne, ne me le reproche pas. Si je te condamne, ne me le reproche pas. Antsoinao mpampianatra nefa tsy ankatoavinao. Antsoinao hoe tompo nefa tsy tompoinao. Antsoinao hoe fahamarinana nefa tsy inonao. Antsoinao hoe hamofo nefa tsy velomanao, tsy hinananao. Antsoinao hoe lalana nefa tsy zoranao, tsy andehananao. Antsoinao hoe fiainana nefa tsy velomanao. Aza gaga ianao, aza manome tsy miahy ianao. Raha mitsara anao ka manameloka anao. Les comportements, les fitondran-tenana adala teo, adala satria tsy takatry ny saina hoe hampidi-dozan'ny fiainana izy tenany. Fa raha tanteraka tokoa le hoe fiainana mihozongozona, fiainana mirodana, tsy hoe ny fiainana ara-materiely ihany,
fa tonga amin'ny tenin'ny Paoly amin'ny Timote hoe ho vaky sambo ianao nge amin'ny finoana e. Vokatry ny nataonao. Ary matetika rehefa vaky sambo amin'ny finoana dia tsy hiditra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra ry havanao. Zay le izy. Ndao tsika fiangonana isaina tsara n'izany fahamarinana izany hoe ny olona tena tia an Jesosy, ny olona tena mino an Jesosy dia mankatoa azy. Ary izao mba hoe sosokevitra aminao ry havana, ho anao izay te hiaina amin'ny batisanao, ankatoa avy amin'izay Jesosy ry havanao. Ary koa misafidiana olona ray tena tianao, misafidiana olona ray tena tianao. Ary dia anefa fantatrao hoe rebelle amin'ny tenin'Andriamanitra. Asa be mokondoha, lalitsaina, varam-pianarana, tsy mino fahamarinana amin'ny Baiboly, be toika rehefa resahana. Olona ray tianao rebelle amin'ny tenin'Andriamanitra dia tapaony efitrany hoentiko ambavaka io. Anao asa tsara akasitrahana any an-danitra ianao ary hitondra fifaliana any an-danitra ry havana. Zay ny fahamarinana faharoa hoe ankatoavy Jesosy Tompo. Fahamarinana fahatelo farany dia izao. Sokavantsika Jakoba 5 ry havana. Le fahamarinana voalohany zany izay atao batisa dia aropoko anaty rano Jesosy. Le fahamarinana faharoa zany dia ankatoavy Jesosy ary misafidiana olona anankiray tena tianao dia hoe eto ambavaka izy mba homeny Jesosy fo mankatoa. Ny fahamarinana fahatelo farany Jakoba 5 dia hoe sambatra izay maharitra, sambatra izay maharitra. 1:12 ny anaran'i Jesosy, indro ataontsika fa sambatra izay efa naharitra. Dia hoe sambatra izay maharitra, sambatra izay maharitra. Zany ny olona miainany batisany. Misy resaka eo amin'ny 10 hoe miresaka fandefera-pahoriana, resaka fahoriana zany. Dia hoe miainany batisanao ianao dia hoe sambatra ianao raha maharitra anatin'izany fahoriana izany. Tsy andany andro isika ry havana hitanisa inona le karazam-pahoriana, fantatrareo tsara zany. Le fahoriana indraindray miampy fanenjena. Dia raha mpiarina amin'ny tokantrano dia misy ray aman-dreny tsy mamela ny zanany tsotro izao hivavaka, misy vady tsy mamela ny vadiny andeha hivavaka. Zay le hoe fanenjena. Fahoriana plus fanenjena. Dia tenenintsika hoe sambatra izay maharitra, sambatra izay maharitra. Dia ahoana nataon'ny olona miaina amin'ny batisany ry havana anaty fahoriana? Hoy izy 9:7, aza mifampimonimonna, aza mifampimonimonna. Zavatra mampalahelo io, mahatratra antsika rehetra io, miara-manompo, miara-miasa, na ao tokantrano ary ao tokantrano tena ahitana azy anaty fahoriana, anaty fanenjena, dia indraindray le mpanompon'Andriamanitra fampimonimonna, fampimonimonna. Ho taray tondron'ny soratra masina amintsika amin'izao marain'izao ho atsika izay te hiaina ny batisantsika izany havana. Aok'izay ny fampimonimonna. Ary matetika ny olona mifampimonimonna dia efa nimonimonna tamin'Andriamanitra io aloha. Zanak'Israely, génération anankiray tsy nahazo niditra tany Kanana satria tratra fimonimonana. Halan'Andriamanitra io monimonna sy mifampimonimonna io ry havanao.
dia ahoana raha no atao anaty fahoriana mba hananana faharetana, hananana fahasambarana. Raha tsika rehetra zao no anontaniana hoe faritoko eny ataony hoe fahasambarana millionnaire na milliardaire 4x4 V8 trano ohatran'izao, akanjo ohatran'izao sy ny karazany, sambatra izay maharitra anaty fahoriana, sambatra izay maharitra anaty fahoriana. Inona ny hoe aprisika aharitra ry havana? Zavy ny tsara toetra, zavy ny hoe matanjam-pinoana, tsia dovaka itsika ilay 5 ry havana. Ny anaran'i Jesosy, aza mifampimonomonina rahalahy, fandrao elohana ianareo, indro ny mpitsara efa mitsangana eo anoloan'ny varavarana. Indro ny mpitsara efa mitsangana eo anoloan'ny varavarana. Raha mipetraka atao zao ka hoe mijoro eo anoloan'ny varavarana eo mpitsara, dia hoe tonga saina hoe noho ny finoko dia tonga amin'ny teny hebreo hoe toy ny mahita izay tsy hita, toy ny mahita izay tsy hita. Hébreu 11:29, toy ny mahita izay tsy hita. Dia teny zany soratra masina hoe le mpitsara nge efa mitsangana eo anoloana varavarana. Fahafantarana fa efa mitsangana eo anoloan'ny varavarana le mpitsara no hitandremako amin'ny fifampimonomonona ry havanao. Zany mahatonga hitandrina. Raha tehiriziko velotsaina io teny hoe tandremo fa ny mpitsara nga efa mitsangana eo anoloan'ny varavarana, efa ho avy izy tsara. Zay ny lazain'ilay hoe tafatoetra ny finoana izay miandry amin'ny fiverenan'ny tompo. Mahatonga fanovana be eo amin'ny fiainana ny fieritreretana hoe hiverina Jesosy ry havana. Ary ny fahafantarana ilay mpitsara efa mitsangana eo anoloan'ny varavarana mahatonga hitandrina ka tsy hifampimonomonina. Na dia hoe mangidy tahaka ninona aza ny fahoriana. Mahita le Matthieu 5 teo ry havana. Mahita le Luka 5 teo. Jereo nga ampiaritsika amin'ny tokantrano. Hozy izy Jesosy hoe fa samy fantatra amin'ny voany ny azo rehetra, tsy misy manota viavy amin'ny tsilo na voaloboka amin'ny voaroy. Misy vady ry havana, misy vady. Zay comportement rehetra ataony ohatran'ny tsilo. Zay le izy. Misy vady ry havana, na vady lahy zany na vady vavy. Comportement rehetra ataony, ny fihetsika rehetra ohatran'ny voaroy. Tsisy mamy mihitsy fa mpampitondra fahoriana ny tokantrano sy ny ankohonana. Sambatra ianao raha maharitra amin'izany, ary aharitra ianao raha fantatra hoe le mpitsara efa eo anoloan'ny varavarana mijery ny ataonao. Tady ny fahasambaranao izy, fa toronenao ny fanalahitana izany fahasambarana izany ry havanao. Raha ianao ny tsilo, raha ianao ny voaroy, mieritrereta, miova. Fa raha ianao no iaran'le tsilo, ianao no iaran'le voaroy, laza aminao hoe mangataha amin'ny tompo faharetana, mangataha amin'ny tompo fahazakana, mangataha amin'ny tompo herim-panahy haharetanao anatin'izany fahoriana izany. Ary tsarovy le Romanina 8:28 hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tian'Andriamanitra. Ny olona tsara fanahy dia mamoaka ny tsara avy amin'ny rakitra tsara ny fony, ary ny ratsy fanahy kosa dia mamoaka ny ratsy fa avy amin'ny habeny eo am-pony no hitenenany vavany. Misy mpivady ry havana, tsy mahay manao afa-tsy teny mandratra. Io tsy mahay manao afa-tsy teny manabanty.
tsy mahay manao afa-tsy teny manivaiva sy manevateva. Io. Fantatro zany ho izy ny tompo e. Fantatro zany. Ary manao parenthèse kely fantatro fa be dehibe ny tanora mbola célibataire ato. Naronge variana amin'ny zavatra hafa rehefa mifampikoty sy manomboka miaraka e. Dia tsy hitanareo hoe misy toetra nyty ohatran' izao, eto ohatran ny tsilo ihany ity tsy hitanareo zany, ohatran ny voaroa ity ary ohatran nanao teny hafahafa io, variana amin'ny zavatra hafa ianareo. Dia rehefa ao ianareo vao hoe arenao ty tsy naposiko ohatran'izao zay le izy. Fa matory havana, misy fahoriana mitrango aminao, tena velan'ny tomponao hitrango zany. Anananao finoana avolenta, anananao finoana voazatoetra, anananao ny fahasambaran'izay olona maharitra anatin'ny fahoriana. Dia miteny Jakoba hoe efa renareo ny faharetan'ny Joba, tadiditsika ny fahoriana navelan'Andriamanitra hatrangany Satana tao amin'ny fiainan'ny Joba. Fa jereo nge ny faran'ny Joba, Joba toko faharoa amby efapolo. Joba efa klasiana hoe lehilahy marina teo anatrehan'ny tompo. Joba efa klasiana hoe lehilahy tena mifikitra tamin'ny tompo, ary baiko ny fahamarinana ny fiainana rehefa avy ny setra ain'Andriamanitra Joba. Dia aty amin'ny toko faharoa amby efapolo, amin'ny farany tantaran'ny Joba, ndao rahantsika mamaky ny andinin'ny fahadimy ny anaran'i Jesosy, 42:5 ny anaran'i Jesosy. Fandrenesan'ny sofina ihany no nandrenesako anao, fa ankehitriny izao kosa dia ny masoko no mahita anao. Ry havanao, sika rehetra ny tahaka ny Joba, ary fandrenesan'ny sofina hatramin'izay no nandrenesantsika n'Andriamanitra. Fa ny promesy, ny teny fampanantenana ao ambadika io fahoriana miatra aminao io, akoatra n'le fahasambarany olona izay maharitra, dia ny hoe mba ahita n'Andriamanitra, tsy nandre fotsiny fa ahita azy amin'ny finoana ety an-tany, ary rehefa maty araka ny teny Joba, raha vao miala eto ianao, dia ny masonao no ahita ny mpanomponao io, ny mpamonjonao io, fa tsy ny mason'olon-kafa. Ry havanao, teny aminao ny tompo, iaino ny batisanao aza mangatakandro anao batisan'ireo zanako reo sy ireo zafikelyinao reo ankatoavy ny tenin'ny tompo aza diny nitondram-bavaka le olona rebelle io dia hoe fatary fa ny tena fahasambarana mateza sy maharitra mandrakizay dia fahasambaran'ny olona izay maharitra. Ary raha zany no ampiarinao amin'ny fiainanao, satria ny aina ny batisanao ianao, dia ho fitahiana ho an'ny tokantranonao, sy ho an'ny ankonanao, sy ho an'ny namanao ianao. Amen.